Ajantsika hatreo ny makasika ny fanatanjahantena lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray amin'izao akatoky ny fetin'ny Paska izao tonga nitsidika ireo ankizy Trabona izay mitoby etsy Andotapenaka ary nanolotra fanomezana ho azy ireo ny avy eo anivon'ny Société Miss Madagascar. Sara vetrany. Maro ireo ankizy ety amin'ny tobin'ny Trabona Andotapenaka ary misy mihitsy ny toerana antsoina hoe sahan'ny ankizy natokana ho azy ireo ahafahan'izy ireo miala voly ary ihany koa manao ny lalao isan-karazany izay mampatsilo ny sainy. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny Paska izao dia tsy manadino azy ireo ny avy eo anivon'ny Société Miss Madagascar ka ny première dauphine miantra Antsamalala no nisolo teny nitondra amamina ho an'ireo kilonga. Hitantsika zany fa mipetraka ary marina le eritreritra hoe misy zany ny fiarahantsika mientana mba ampiarina an'ireo traboina izay mitovitovy maika ety ireo ary tafiditra ao anatin'izany le fahafahana ihany koa mifety. Amin'izao akatoko ny fetin'ny Paska izao zany dia tonga eto izahay avy amin'ny Société Miss Madagascar mitondra izay mba fandraisana anjara fanomezana an'ireo ankizy madinika reto izay mba voatsika ambony tananay mba hiatrehana izao fety izao. Dia manakoatra koa moa zany izay eto misaotra ny sponsornay na ny partenaire anay ny Nazoa dia ny Rashop dia spécifique fitaovam-pianarana dia fitaovan-dakozia vita amin'ny plastika dia chocolat moa amin'ny mahafetin'ny Paska anazy. Tsy ataon'ny Société Miss Madagascar ambanin-javatra moa ny fanaovana asa soa hita taratra teny amin'ny endrik'ireo ankizy moa ny hafalian'izy ireo.